Talohan'ny andro firavoravoana tamin'ny Paska, satria fantatry Jesosy fa tonga ny fotoana hialany amin'izao tontolo izao ho any amin'ny ray, ary tiany azy izay eo amin'izao tontolo izao izy dia tia azy hatramin'ny farany. M'a dit de dire. Raha mbola teo amin'ny fisakafoanana hariva izy ireo, ary Jodasy Iskariota zanaky Simona dia efa nomeny devolo-saina raha teo mba hamadika azy, sady fantatry Jesosy koa fa ny ray efa nanolotra ny zavatra rehetra ho eo an-tanany, ary Andriamanitra no niaviany sady Andriamanitra koa no iverenany. Dia nitsangana ny ala teo am-pisakafoanana izy ka nametraka ny akanjony ivelany ary naka lamba famahoana ka nisikinany. Avy eo dia nampidina rano tamin'ny koveta izy ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra sy namaoka azy tamin'ny lamba famahoana izay nisikinany. Dia nankeo amin'ny Simona Petera izy fa hoy Petera taminy, Tompoko, ianao va no anasany tongotro? Dia hoy Jesosy, izay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny fa ho fantatrao ao aorianan'izao. Fa hoy Petera taminy, sanatria raha anasany tongotro ianao. Dia hoy Jesosy hoe, raha tsy ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko. Dia hoy Simona Petera taminy, Tompoko, tsy ny tongotra ihany ary fa ny tanako sy ny lohako koa. Fa hoy Jesosy taminy, izay efanandro dia tsy mila ho sasana, afa-tsy ny tongotra ihany fa efa madio avokoa. Ary ianareo dia madio nefa tsy ianareo rehetra. Fa fantany ilay efa hamadika azy, koa izany no nilazany hoe tsy madio avokoa ianareo rehetra. Rehefa voasasany ny tongony dia nandray ny akanjony ivelany izy ka nipetraka indray sady niteny taminy hoe, fantatrareo va izay nataoko taminareo? Ianareo dia miantso ahy hoe mpampianatra sy tompo, ary marina ny filazanareo fa izany tokoa aho. Koa raha izaho tompo sy mpampianatra aza no nanasa ny tongotrareo, ianareo koa dia mba tokony hifanasa tongotra. Fianarana no nomeko anareo mba anaovanareo araka izay nataoko taminareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ny andevo dia tsy lehibe noho ny tompony, na ny iraka noho izay maniraka azy. Raha fantatrareo izany dia sambatra ianareo raha manao izany. Tsy milaza anareo rehetra aho, fa fantatro izay nofidiko, fa mba hatanteraka ny soratra masina hoe, izay homana ny mofoko no nanainga ny voditongony amely ahy. Hatramin'izao dia milaza aminareo aho, raha tsy mbola tonga izany mba hinonareo rehefa tonga, fa izaho no izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandray izay irahako dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy.
Rehefa nilaza izany Jesosy dia nangorohoro ny fanainy ka nanambara izy hoe: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ny iray aminareo no hamadika. Dia nifampijerijery ny mpianatra ka nieritreritra izay iray nolazainy. Ary nisy mpianatra iray nipetraka nihinana teo anilan'i Jesosy dia ilay tian'i Jesosy. Niantso azy Simona Petera ka nanontany azy hoe: iza no lazainy amin'izany? Raha mbola nipetraka tahaka izany izy dia niraika ho amin'ny tratran'i Jesosy ka niteny taminy hoe: Tompo, iza moa izany? Dia namaly Jesosy hoe: ilay homeko ny somby mofo izay hatsobo no izy. Ary rehefa natsobo ny somby mofo dia noraisiny ka nomeny an'i Jodasy zanaky Simona Iskariota. Taorinan'izany no nidiran'ny Satana tao aminy, koa hoy Jesosy taminy: izay ataonao dia atao viaingana. Fa tsy nisy tamin'izay nipetraka ny hinana no nahalala ny antony nilazany izany taminy. Fa nataon'ny sasany hoe satria Jodasy no nitondra ny kitapo no nilazany Jesosy taminy hoe fidio ny zavatra ilaintsika amin'ny andro firavoravoana na mandehana manome zavatra ho an'ny mahantra. Ary rehefa nandray ny somby mofo izy dia niala teo niaraka tamin'izay. Ary efa alina ny andro tamin'izay. Noho ny efa tafavoaka izy dia hoy Jesosy: ankehitriny dia efa ankalazaina ny zanak'olona ary Andriamanitra no ankalazaina ao aminy. Ary Andriamanitra ankalaza azy amin'ny tenany. Eny, ankalaza azy miaraka amin'izay izy. Anaka, vetivety foana no sisa hitoerako eto aminareo. Hitady ahy ianareo, nefa araka ny voalazako tamin'ny Jiosy hoe izay alehako dia tsy ho azonareo ale. Dia toy izany koa no lazaiko aminareo ankehitriny. Didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavanareo koa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Hoy Simona Petera taminy: Tompoko, ho aiza moa ianao? Dia novaliany Jesosy hoe: izay alehako dia tsy azonao anarana ahy ankehitriny, fa anaraka ahy ihany ianao rahatr'izay. Hoy Petera taminy: Tompoko, nahoana ny tsy mahazo manaraka anao aho ankehitriny? Na ny aiko aza nefa dia afoiko noho ny aminao. Fa hoy Jesosy: ny ainao va afoinao noho ny amiko? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, tsy mbola hisy akoho aneny dia andahy intelo ianao.